La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mitohy ny ady atao amin'ny coronavirus izay efa miparitaka any amin'ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ady amin'ny fahavalo tsy hita maso izay angatahana hatrany ny fahatongavan-tsaina ny isam-batan'olona anaraka tsakany sy andavana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Mitombo isa ny tranga saingy mitombo isa ihany koa ny sitrana ka nijoro vavolombelona nanoro sy nananatra. Olona iray indray no namonia ny vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny CCO Covid-19 androany. Ny ampy 27 ihany koa ny tranga vaovao, izany hoe tafiakatra 770 sy 900 isan'ny olona voan'ny coronavirus manerana ny nosy hatramin'ny 20 martsa no mankaty. Tombarana aorian'ny fahavitan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat famitana fampianarana eny anivon'ny université rehetra manerana ny nosy raha toa ka vinavinaina ny volana martsa 2020 ny fidirana ho an'ny taom-pianarana vaovao raha nambarana ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Trangam-piarahamonina any Tomasina, miaramila iray no nidaroka ary nandratra lehilahy iray 12 taona vokatra ny tsy fanaovana arotava atao amin'ny fokotany mangarivotra. Teo am-pihinanana katakatana atao friry ity rangahy ity no niarana izao erisetra izao. Maresaka iraisampirenena, mainy maraina teo ny katedrale Saint-Pierre sy Saint-Paul atao Nantes France. Anjato ny mpamonjy vona ny fandrimbona ny feny afo, misokatra ny fanadihadiana ankehitriny ahafantarana ny aminy hoe loza ve sa ninena nidorana ity toerana ity. Ny andindinireo arahinao afaka fotoana fohy. Klasy toko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana aloha dia tsara ny manamarika fa andray vehintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao dia ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra iresaka mikasikasika ny tosika fameno sy ny lafiny sosialim-bahoaka. Fa mialohan'izay dia mitoetra ny ady atao amin'ny coronavirus izay efa miparitaka any amin'ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ady amin'ny fahavalo tsy hita maso izay angatahana ny fahatongavan-tsaina ny isam-batan'olona naraka antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Mitombo isa ny tranga ary mitombo isa ihany koa ireo sitrana ka nijoro vavolombelona nanoro sy nananatra. Matoa andady soratry Gaetan Andresilava. Tsy mbola resy tosika ny valanaretina coronavirus ary miamahazo vahana hatrany. Raha ny tarehimarika ofisialy, mitotaly 477 sy 103 alina ny isan'ny fitirina vita nanomboka ny 20 ny volana martsa ka hatramin'ny omaly. Ny 17 sy 709 amin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsimon-karetina. 5 sy 303 no mbola manaraka fitsaboana, 1 sy 3 no totaly ny efa sitrana ary misy 420 ireo marary mafy. Androany, tafiakatra 520 ireo namoniainy ary ny ampy 20 sy 300 ny tranga vaovao. Midika izany fa mitombo isa hatrany ireo nahitana ny tsimon-karetina coronavirus eto Madagasikara. Mitombo isa ireo namoniainy sy ny forme grave. Maro ihany koa nefa no sitrana ka nijoro vavolombelona etsy sy roa. Samy nanana ny filazana sy ny fitantarana ny zavatra ny ainana nandritra ny fitsaboana fa ny hitambarany rehetra dia ny afatra sy ny fananarana any amin'ny farany samy mitandrina arety mandoza ny coronavirus. Raha ny zava-misy ankehitriny tonga any amin'ny faritra maro ny valanaretina. Voalaza nefa fa entitra ny fisavana, tsy azo atao ny mivoaka ny faritra mihiboka sy ny maro hafa. Iza no mentsiny amin'izany? Tsy tokony ho adinoina fa tsy voatery ho samy olona no mamindra ny tsimon-karetina. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana, ny entana, ny vola ampiasaina andavanandro sy ny maro hafa. Finy, mila mitandrina sy miaro tena ny tsirairay ary manaraka antsakany sy andavana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka. Isan'ny tranga nanaitra ny be sy ny maro ny fahamaizan'ny ONE Antaninarenina. Efa misokatra ny fanadihadiana ary efa nisy ny fanapa-kevitra no raisy ny mpitondra fanjakana manoloana izany. Mirongatra ny fanafihana amin'ny tampedina, manararoatra maka vola ambony amin'ny FIB ka mampitaraina ny piopy ireo sasany manam-pahefana. Tsy mbola misy maromaritra iraisana ny vidin'ny lavanilina aotsam-bava sy ny maro hafa. Tranga hoentina milaza fa tsy ny valanaretina ihany no atrehintsika malagasy ankehitriny. Samy miatrika izay anjara andraiky ny tandrify azy ny tsirairay. Manomboka amin'ny filofaran-tampony hatramin'ny olon-tsotra eny anivon'ny tokantrano.
samy miatrika ny olana misy ary samy mizaka ny fahavoazana ateraky ny fiboana nandritra izay 3 volana mahery izay. Mitaraina ireo orinasa, mitaraina ireo mpisehatra eo amin'ny fizantany, mitaraina ireo ray sy renim-pianakaviana. Ny androany vita ihany fa anao ahoana ny rampitso. Tsy maintsy ho be velarana ny fahantrana raha izao no mitoy. Fahantrana izay tsy voatery ho ara-batana fotsiny ihany fa eo ihany koa ny fahantrana ara-tsaina. Ny fahantrana ara-tsaina izay mazana miteraka fandraisana ambolony ka mitarika ny ankamaroan'ny olona ho any amin'ny fikomiana. Any ka na dia torohevitra mahasalama, hitondra soa azy sy ny ankohonany laviny avokoa. Ho an'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no iadin'ny mpitondra fanjakana hatr'izay nisy ny coronavirus sy ny tranga voalohany teto amintsika ka hatramin'izao. Tombontsoa ho an'ny rehetra sy ny firenena iray manontolo ny fandraisana ny valanaretina ka tokony ho samy andray anjara feno amin'ny ady atao. Antotanisa mikasika ny Covid-19 fa ny ampolony iray indray no namony Inde vokatry ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara araka ny tatra navoaka ny CCO Covid-19 androany. Ny ampy 2,700 ihany koa ny tranga vaovao, izany hoe tafiakatra 7,707 ny isan'ny olona voan'ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy hatramin'ny 20 Martsa teo ka makady Onasaina. Tafiakatra 520 ireo maty ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Taoriny olona iray vaovao lavo ny valanaretina ity androany araka ny tatitra navoaka ny CCO Covid-19. Ity namonyainy ity izay notsaboana tao amin'ny CHU Andrainjato Fianaratsoa. Raha ny taremarika 7,700 sy 4,000 ireo olona mitondra ny tsimikaretina ankehitriny, izany hoe misy tranga vaovao miisa 2,700 vao marina. Amin'ireo tranga vaovao 7,700 avy eto amin'ny faritra Analamanga, 7 tany amin'ny faritra Atsinanana, 7 tany Matsiatra Ambony, 4 tao amin'ny faritra Atsimo Andrefana, 4 tao amin'ny faritra Bongolava ary 4 ihany koa tao amin'ny faritra Aloatramangoro. Nahitana tranga miisa 3 ihany koa tao amin'ny faritra Itasy, iray tao amin'ny faritra Diana ary iray tao Analanjorofo. Nahitana tranga vaovao ihany koa tao Amboroy. Nisy ireo sitrana somatsara izay miisa 2,700, izany hoe hatramin'ny androany, mitotaly 7,703 ireo sitrana teto Madagasikara, raha 5,703 ireo mbola manaraka fitsaboana. Ny ampianina ihany koa ireo tao anatin'ny forme grave, izany hoe 2,700 ankehitriny. Ireo taremarika ireo izay tamin'ny fitaliana miisa 2,702 sy 3 alina efa vita hatreto. Hitantsika moa zany hoe mbola ny eto Analamanga no mbola betsaka foana ireo olona izay mitondra ty tsimikaretina coronavirus ity, zany hoe tena miparitaka dia miparitaka izy ity zany zao eto amin'ny faritra Analamanga. Na izany koa raha nefa dia ny any amin'ireo faritra hafa eo amin'ny faritra 8,000 zany zao no efa nahitana ty tsimikaretina coronavirus ity manerana ny nosy dia mila mitandrina dia mitandrina koa zany ireo any amin'ny faritra hafa rehetra tsy hakanavaka mihitsy izay ahitana an'ity Covid-19 ity. Any an-trano any dia betsaka ny fa manala masika amin'izay mieritreritra fa atao tranonay ka raha misy miditra tampoka dia ndraindray tsy fantatra fa ohatrany misy asa hoe hena maso sa inona dia tsy manao masika fa ao foana zany le eritreritra hoe tsy misy an'izany izay. Araka ny tatitra hatrany, faritra 8,20 amin'ireo 20 manerana nosy ankehitriny no ahitana ny valanaretina coronavirus. Izany amin'iny fa efa maro amin'ireo fehezan-dalàna misy eto amintsika no tokony ho foanana na sy nafanavaozana raha ny fanio-kevitry ny mpahalalana iray androany. Nambarany fa efa tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana misy ireo lalàna ireo, isan'izany ohatra ny lalàna mikasika ny atteinte à la sûreté de l'État. Fanadidiny entiny Henri Florian. Fehezan-dalàna maro eto Madagasikara no tokony efa iresona ny fanafoanana azy na ny fanavaozana izany raha ny fanio-kevitry ny mpahalalana iray androany. Manoloana ny toa zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nambarany fa efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny lalàna sasany, any ka lasa hery famoretana fotsiny izany. Isan'ireny ny lalàna mikasika ny atteinte à la sûreté de l'État. Io lalàna zay lazaina fa hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État io dia fa lalàna efa antitra be io, mety efa antitra noho ny tena koa ary lalàna io. 1960 taorina tao aloha zany dia efa nisy zavatra io tamin'ny andron'ny mpanjanatany. Ary naverina ihany koa taty aoriana entina tsy fantatro ny antony satria zany mieritreritra fa tokony hofoanana io lalàna io satria zao niza mpitondra teto dia narara loatra nampiasa an'io lalàna io anenjena izy olona tsy tiany. Zany hoe tiako tenena amin'izany c'est un instrument entre les mains des petits dictateurs.
io lalàna io fa hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'état ary somary sy ny aingony kely izy rehefa avy eo ary matetika mihitsy de le hoe incitation à la haine incitation à la haine za mitetika miteny matetika aminareo namonla zay miresaka aminy fa hoe pourquoi inciter à la haine la haine vient tout seul nambaran'ity mpahalalana ity ihany koa fa tokony ho jerena akaiky ny fanomezana fahefana ireo solovim-bahoaka andinika ireo atotan-taratasy mahavoentsika mpitondra-ambony ireo fa tokony ny fitsarana tampony ihany no manatanteraka ny asany fa tsy tokony isy idirana ireo solovim-bahoaka avelively jerevo lalàna momba le hoe haute cour de justice le momba lalàna haute cour de justice de tsisy ilanana io aleo foanana koa io satria io lalàna io dia tsy ahafahana mihitsy tsara zay olona hoe nanao tsy mety teto antany sy firenena za tsy mitena hoe izany izy na izany izy fa nanao ratsy tamin'ny firenena tsy afaka hitsarana io satria aiza ve ka hoe ny législateur ny parlementaire ataontsika hoe ny député purement simplement no andrasana anome heviny zay vo afaka manao poursuite ny cour suprême komika ge zany inona dikan'zany jereo ny olona ao cour suprême zany hoe olona fa fin zany hoe efa maranitra tsara amin'ny lalàna sy fampiasana ny lalàna sy fafafafitara sy fahazanany lalàna no mbola iandro ny baiko ny député be deabe tsy nana BCPR o za satria fataoko farany hoe BCPR misy sasany tsy manana zany akory zany fi nandrasana hoe anome baiko ny haute cour de justice hoe anao ny asany satsy ka zay koa tahaka andreny zao hoe mangataka foano satria il y a de bonnes et de mauvaises lois c'est une mauvaise loi tout ça c'est des mauvaises lois ny fahifanam-panao lalàna araka izany no tokony hijery sy andinika akaiky mahakasika ireo lalàna rehetra eto amintsika mba mifanaraka ireo lalàna amin'ny vanim-potoana ianantsika ankehitriny Araka nambarantsika teny am-piandohana dia andray vahentsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny avy eo anivon'ny commune renivohitra Antananarivo Andriamatoa Solofoniaina Mikael izay talen'ny kabinetra lefitra eo anivon'ny commune renivohitra Antananarivo iresadresaka mikasika ny sosialim-bahoaka sy ny fanohanana ny lafiny sosialy izay ato anatin'izao valanaretina Covid-19 izao fantaniko voalohany avy hatrany hoe inona marina inona le fiovana ao anatin'izay hoe tosika famille izay ia miarahaba anao ary miarahaba antsika any an-tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao amin'izao arivo izao eto amin'ny télévision na Cool TV marina tokoa ny voalazanao mahakasika ny tosika fameno tsara aloha no manamarika sy manindry ankehitriny ny tosika fameno ilay fanampiana natao izay mitetina ray etsariary no zaraina ho an'ireo tokantrano tena marefo teto Antananarivo renivohitra zany efa hitantsika moa reny ny fizarana ary raha ny salanisa no jerena dia 120 000 tokantrano zany marefo no ny sitraka an'izany teto Antananarivo renivohitra manerana andreo boriboritany enina tao anatiny izay dingana voalohany izay ny sosialim-bahoaka ihany kosa izay nolazain'ny Andriamatoa filohan'ny pirenena dia tsy misolo izay tosika fameno zay fa natao kosa hameno izay tosika fameno zay satria ny hita dia rahantsika nahalala fa na dia betsaka hanonezahana natao dia maro ihany koa ireo zay mbola tsy nisitraka rahantsika malala moa ankehitriny hoe samy misy fiatraikany aty amin'ny tsirairay avy ity valanaretina sy fiboana aty zany de ny sosialim-bahoaka indray araka ny lazain'ny filoha hoe misy tike izay hozaraina amin'ireo olona eo amin'ny 50 000 indray zany ny tokantrano ho voakasika nyity sosialim-bahoaka ity dia hozaraina ny tike ary ny épicerie na ny tranombarotra eny akaiky ny fokotany no nandaminana mba ahafahany izy ireo manana ny tike io zay manana ny sandany hoe 3 alina ariary dia ahafahany mividy fitaovana sy mety zavatra ilaina amin'ny andavanandro toy ny menaka ny vary sy ny siramamy sy ny sisa inona ny lamina napetraky ny eo anivon'ny commune itsinjarana an'izay mihitsy izavy ireo misitraka an'ireo misy ve ny fakananarana vaovao sa ahoana ny fandaminanareo mikasika an'izay ia ny fakananarana vaovao aloha zany ankehitriny dia tsy natao satria rahantsika mahita ao anatin'izao fotoana fiparitahana izao tsy mizarytsika sahirana mizarytsika sahirana koa satria ahoana ny fanajana n'lay ray metatra sy ny sisa zany mba tsy hiparitahany io valanaretina io no zay zany ary noho ny fahafantarana ihany koa hoe ireo olona zay efa natao recensement zany
mitondra ny karapokotany ny isapokotany nanao an'le tosika fameno a nisy tamin'izy ireo ny mbola tsy nisitraka de ireny olona ireny araky nolazaiko teo a 20 000 eo zany a miampy an'ireo olona zay mbola nilahatra satria nahatsapa hoe zay tsy nasitraka ny tosika fameno a mbola nisy plainte maro koa ny ray sy ny commune de ny fitambaran'izy zay zany o mitetina eo amin'ny 50 000 foyer ireo zany a no tokantrano a isitraka an'izay izy ireo a dia efa ananany commune ny anaran'izy ireo zany ary efa nyvoamarina hatramin'ny karapokotany sy ny sisa dia izy ireo a izay tsy nisitraka tosika fameno a no natao oloa larana sy lahara-pamehana mazava ho azy moa fa teo ihany koa hoe anisan'ny voakasika zany a ny boriboritany voalohany sy ny fahadimy natao loha laharana fa izy anakenina boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra dia miaraka isitraka an'izany sosialim-bahoaka izany avokoa. Ozy izy ianao teo hoe tsy foana ny tosika famenona dia nisy ary ty hoe etsika sosialim-bahoaka ity inona zany no tena mahasamy hafa an'izy ireo a dia le tosika fameno ve zany mbola itoy ihany le fanomezana an'le ray etsy ariary? Ya ny tosika fameno a dia nisy andiany faharoa moa zany ny azo lazaina zany nefa ihany koa azo lazaina hoe toy ny ilay teo ihany ilay tosika fameno satria raha ny zavatra ny arahany asa tamin'ireo mpiaramombonantoka zany a izay eo dia 2 etsy ariary isa tokantrano a no tokony nozaraina fa natao aloha zany ny andiany voalohany a ilay ray etsy ariary dia ankehitriny zany a misy an'ilay andiany faharoa dia misy ihany koa no misitraka an'izay ho an'ny tokantrano tena marefo iaho a fa iangaviana fotsiny ary antsony izy ireo mba hanana faharetana satria natao ny lamina rehetrarehetra mba tsy isiny ny fitangoronana de zay olona mahavoaray antike ihany aloha no misitraka izany eny amin'ny tranombarotra eny amin'ny épicerie zany. Isan'ny betsaka manontany moa eny amin'ny fiarahamonina eny hoe ohatrany ahoana marina moa zany sokajina hoe tena marefo izay hoe tena misitraka an'izay ho anareo manokana ohatrany ahoana ny nanatotosana ny fanadiadiana mikasika an'izay? Izay moa dia araky ny olazaiko hoe eo reo bailleur ireo zany a ary tsy ny critère ny commune natao na ny critère ny fokon'olona na ny critère ina fa ny critère ny ireo bailleur ireo a ary nisy enquête izay ny antsona ny tsirairay isa tokantrano mba tonga anatona eny anivon'ireny fokotany sy ireny toerana nanaovana enquête reny nanontaniana ny asa fivelomana sy sisa fanontaniana maromaro izay ny teknisianina moa zany no tena mahalala azy bebe kokoa fa nentina mba hamatarana sy ijerevana hoe ireto avokoa averiko indray mandeha tena betsaka tsika no sahirana ary sarotra ankehitriny no mahafantatra hoe iza ny tena sahirana iza ny tsy sahirana kanefa kosa misy fetrany ihany koa ny fanampiana afaka omena fa tsy afaka mizara ho an'ny rehetrarehetra ihany koa. Ankoatran'izay resaka sosialim-bahoaka izay a atao anatin'izao ady a manoloana ny Covid-19 izao a ohatrany ahoana ny atrehany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny lamina amin'ny ankapobeny a? Tena marina ny voalazanao fa anisan'ny tompon'andraikitra ary loha laharana ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny ho fiatrehana an'izao satria eto Antananarivo zany a no anisan'ny betsaka indrindra ivony izany valanaretina izany ary tena betsaka ny adidy mety tsy ho voatanisa avokoa izany a fa tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny désinfection na ny famendrehana ireny fanafody ireny a na ny tsena izany a na ireny fiara na taxi be na taxi a ny taxi be moa ankehitriny izay mbola tsy afaka mivezivezy a dia ny taxi a eo amin'ny 550 eo a no nanaovana etsika fanadiovana misy toerana anakefatra eto Antananarivo a eo Ambojatovo Ampasapito sy ny sisa zany a natao a dia isan'andro a dia diovina sy amendrahana fanafody avokoa izy ireny a satria mivezivezy a mitondra atsika akoatran'ny désinfection a dia ao ny fitantanana amin'ny ankapobeny a ny fako satria anisan'ny zava-dehibe ny fahadiovana amin'izao fotoana izao mba isorohana fiparitany valanaretina dia misy a hatrany ny ezaka amin'ny fitantanana ny fako mba tsy vangongo ny fanadiovana ireny tsena-pokotany rehetrarehetra ireny a izay mikatona amin'ny 20 mila madio isan'andro zany a ary ny farany ihany koa zay anisan'ny mbola zava-dehibe a dia eo amin'ny resaka sosialy na hitatsika ireny ny voina tranomay hitatsika ireny a anisan'ny mandray andraikitra be dehibe ny commune ary manana toerana moa ny commune izay centre social manana
olona eo amin'ny arivo latsaka eo zany a izay ny commune Antananarivo renivohitra no miay azy reny a amin'ny alalan'ny fanampiana izay omen'ireo malala-tanana na fikambanana na orinasa na olotsotra ihany koa izay ararotona ny manantitra ny fisaorana azy reny satria zava-dehibe le fiaramientana. Efeny izay fanazavan'izay a omena ray minitra angamba ianao amehezatsika sy hoe fanentanana avy aminao amin'izao fisiany Covid-19 izao. Ia isaorana ianao ary isaorana ny mponina Antananarivo renivohitra iray manontolo izay efa mahatsapa ary miara misalaha ankehitriny mahatsapa ny mahasarotra izao fotoana lalovantsika izao. Raha tamin'ny voalohany a olana ara-pahasalamana no natrehintsika ankehitriny a efa mitatra amin'ny olana ara-tsosialy sy ara-ekonomika izany. Izany rehetrarehetra izany dia mbola tsy fantatra hoe mandra-pahoviana. Tiako ankehitriny no milaza fa ny commune Antananarivo renivohitra izay tarihan'ny ben'ny tanàna na Andriatsitohaina dia miasa andavanandro izay. Miasa andavanandro maraina atoandro hariva na alina amin'ny fitantanana ny tanànatsika. Isika rehetra miara-misalaha no ahafahantsika maharesy aingana ity valanaretina ity ka ilaina ny fanomezantsika tanana tompoka sy tompovavy mba ahafahantsika mandresy ity valanaretina ity amin'ny fotoana faran'izay aingana. Tombanana oriny fa vitany fanadina-panjakana baccalauréat ny famitana ny fampianarana eny anivon'ny université rehetra manerana ny nosy raha toka vinavinaina ny volana martsa 2024 ny fidirana ho an'ny taom-pianarana vaovao raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Henri Florian. Nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa ho tombanana aorian'ny fahavitany ny fanadina-panjakana baccalauréat izay ho totosaina ny fahadimy hatramin'ny fahasivy ny volana oktobra ho avy izao ny famitana ny fampianarana ho an'ireo université sy ireo IST eriky Madagasikara ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2024. Tombanana anomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharoapolo ny volana desambra 2024 ny famitana ny fandaharana rehetra na ny programma ho an'izay université tsy mbola navita izany. Ny fidirana kosa dia tombanana ho amin'ny volana marsa 2020 sy 2024. Nefa kosa tsy ndrina eto fa ny fivoriana miaraka amin'ny izay ataon'ny ministère fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa sy ny président amin'ny université izany hoe ny COPRIES no anapaka ny date sy ny andro marina amin'ny famitana ireo fandaharanareo sy ny fidirana eny amin'ny université amin'ny manaraka. Miankina betsaka amin'ny fivoarany toetra ra malona ny fianaky ny valanaretina coronavirus araka izany ny mety isian'ny fiovana sy ankina ny lamina efa napetraka mahakasika ny fampianarana eny anivon'ny ambaratonga ambony. Mikasika ny fombafomba atao raha hamokatra fanafody any anivon'ny ivotoeram-pikarohana miainga amin'ny zava-maniry sy ireo dingana lalovana amin'izany no arainao ao anatin'ny fandaharana lalindra pitso amin'ny 7 ariva eto amin'ny Fahitalavitra Golo TV. Ary avy hatrany ary ny sombin'izany. Noforonina ny voalohan'ny volana oktobra taona 2017 tamin'ny alalan'ny didim-panjakana laharana 76 334 ny Centre national de recherche pharmaceutique na ny CNRP izay ivotoeram-pikarohana nasional mahakasika ny zava-maniry. Taty aoriana kely izany hoe ny 20 aprily taona 2017 nisy ny fanatsarana nentana ary novaina ny anaran'ny ivotoerana klasa hoe CNARP na ny Centre national d'application de recherche pharmaceutique araka ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 7 tamin'ny 1 aogositra 2022. Ity ivotoerana ity rery ihany no ivotoeram-pikarohana tokana hananany fanjakana eto Madagasikara ary ny filoham-pirenena teo aloha Philibert Ratsiranana no nanorinasa ka nametraka ny vatofototra voalohany tamin'ny 12 ny volana oktobra taona 2017.
isan'ireo ivitoerana eo ambany feheny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny CNAR izay manana tanjona manokana sy ny foto-kevitra ijoroany amin'ny maha ivitoeram-pikaroana azy izay indrindra fa eo amin'ny lafiny fikaroana amin'ny alalan'ny zavamaniry avadika ho fanafody. Isan'ny iraka iandreketan'ny ivitoerana ohatra ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fanatanterana ny politika pirenena ho an'ny fikaroana siantifika. Eo ihany koa ny lafiny teknika sy ny fampiroboroboana ny asa fikaroana eo amin'ny sehatry ny zavamaniry entina hitsaboana ireo aretina maro samihafa. Fototra goavana ijoroana araka izany ny fikaroana isan-tsokajiny. Fatahorin'ny kabary sy kabarin'ny filoham-pirenena farany teo mikasika ny ijerevana manokana ny faritra Vakinankaratra tonga tany an-toerana ireo solotena ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary ny ministry ny tany tondra fampitaovana sy fitaovana maro ho an'ireo vahoaka ny an-toerana entina hiadiana amin'ny fiparitany valana aretina COVID-19 izy ireo. Ireo vetrany ary ny fanadihadiana. Tsy ny andrelana avy eo anivon'ny fitondram-panjakana fa tonga teto Antsirabe renivohitra ny zoma fa 17 volana Jolay 2024 lasa teo ireo ministra miisa 2 nahitana Andramatoa Lalatina Rakodondrazafy Andriatongarivo ministra ny serasera sy ny kolotsaina ary Andriamatoa Razafy Maefa Tinarvelo ministra ny atany sy fanaparipaefana. Nitondra fampitaovana sy fitaovana maro toy ny savony, DLM, fitaovana fitsapana hafanana sy ny CVO ary ny arovava ho an'ireo olona izay tena sahirana sy marefo ara-pivelomana eto Vakinankaratra. Teboka roa lehibe no nentin'ny Ramatoa Minisitra nandritra ny lahateny izay nataony. Anisan'izany ny tokony hahafahana manaparitaka ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo ho an'ireo olona izay tokony ho tandrefy azy. Ny tiako asiana teny dia teboka anankiroa. Ny voalohany dia mikasika indrindra ny tokony ahafahana manaparitaka araka ny tokony ho izy an'izay fanampiana izay amin'ireo olona tokony ho tandrefy azy. Indrindra ireo aritava na masika zany izay tokony mba ireo tena marefo tsy afaka ataontsika hoe mividy an'izany no mahazo azy. Tahaka an'izay ihany koa ireo tambavy CVO na Covid organique dia mba tena ireo vondron'olona marefo no ahazo azy. Tsy sanatria andeha ho any amin'ny tsizy akory izay lalana izay fa dia izay ny atokisana nareo tompona ndraiky fanjakana eto Antsirabe sy eto Vakinankaratra ao anatin'izay fitsinjarana izay. Tsy mitsahatra mamolavola pakiady sy drafitra entina miatrika amin'ny fiparehan'ny valana aretina coronavirus ny avy eo anivon'ny gouvernemanta malagasy hoy Ramatoa Minisitra ary isy ny fitsinjarana ireo minisitra isaky ny faritra eto Madagasikara. Ka nisafidy manokana ny amin'izany ny eto Vakinankaratra. Mba tsy hoe isy faritra zany sanatria hoe ho adino na hoe mety tsy ho voajery dia anisan'ny sosokevitra nentina zany ary adikevitra ankehitriny ao anatin'ny plan de riposte gouvernemental io ny isina ministre zany iandraikitra ny faritra isan-karazany zany hoe itsinjara isaky ny faritra zany ministra satria tsy araka ny ministera ny fahasalamana irery. Ho tsinjarainy ny ministra isan-tsokajany zany ny faritra isan-karazany dia tsy afena fa izay nenada hitanareo eto ny safidy iandraikitra ny eto Vakinankaratra raha ohatra zany ka mahazo ny validation amin'ny filohan'ny Repoblika ka raha ohatra zany ka tanteraka izay dia mba hamora kokoa n'ilay ady ataontsika zany hoe tsy manana an'izao misy olana tahaka an'izao kokoa ilay mialatsiny amin'ilay fitenin'azy hoe remonter ny information zany ny fampiakarana ny vaovao avy aty aminareo hoe mety misy sakana ohatran'izao ahafahantsika manamora kokoa zany na mifluidifie an'ilay fifampitam-baovao anafaingana kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fiatriantsika n'izay valanaretina izay. Taorian'ny fihaonan'ny ministra Rontonta tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana taty atoerana dia nisy ny fitsidiana ireo toerana voatokana ho fandraisana ireo marary. Teo ihany koa ny fanolorana ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana teny anivon'ny fokontany Atsimitsena sy Ambomena. Mialohanay anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fanidina tanteraka ny Nosbe sy ny miresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka avaritra isika. Tout au long de notre vie,
Rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Recharge ndraiky koa zao ny vaovao tsy mila mividy karta de veo ikikiky ny code recharge vaolana mapitsiky code recharge ahoana e azavao tsy mila kikisana tsony ny crédinao ny code recharge ndray zao ny nouveauté amin'ny fotoana rehetra de afaka ampiasainy se crédit manomboka amin'ny arivoariary ka hatramin'ny 10 alina de mety foana ralina mahazo sms amizay anao avy eo ahitanao ireo code recharge reo azo tehirizina ny code recharge azonao zaraina partageable tsy mora very tsy mampiasa taratasy manatona mpanjara teto atsika malagasy Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Toizantsika ny fampalalam-baovao ny 12 ny volana Jolay ny andro iraisam-pirenena natokana atsiarovana ny Nelson Mandela fantatry ny rehetra amin'ny hoe Mandela Day. Fotoana anentanana ny rehetra hanokanana 17 minitra amin'ny fotoana ananany anampina ny hafa ho fatsiarovana ny 17 taona ny adiany sy ny joroan'i Nelson Mandela tamin'ny foto-keviny. Gaëtan Andretsilava. Ny volana novambra 7 sy 2000 nanambara ny fivondronam-ben'ny firenena mikambana fa ny 12 ny volana Jolay no andro iraisam-pirenena natokana atsiarovana ny Nelson Mandela fantatry ny rehetra amin'ny hoe Mandela Day. I Nelson Mandela ilay mpitolona manohitra ny fanavaka vahambolo-koditra sady filoham-pirenena afrikanina tatsimo voafidy tamin'ny fomba demokratika feno. Tany aloha natao an'ny fotsy hoditra ny fianarana ary tsy nifangaro tamin'izy ireo ny mainty fihodirana. Rehefa nivoaka ny fonja araka izany i Nelson Mandela dia nikatsaka ny sy ny filaminana ary nanentana ireo mpianatra andeha hiverina hianatra satria tsy afaka hitondra firenena raha toka tsy mianatra ary tsy afaka hametraka ilay fanjakana demokratika ezahana hapetraka hoy izy. Nampiavaka azy ihany koa ny tolona ho an'ny filaminana sy ny fahafahana ka ao anatin'izany no tsy maintsy hanajana ireto teny ireto: asa, miaino, mitarika, mampivondrona, mianatra ary miresaka. Isan'ny taona isaky ny 12 ny volana Jolay nanampy ny Fondation Nelson Mandela ny firenena mikambana anentana ny rehetra hanokana 17 minitra amin'ny fotoana ananany anampiana ny hafa ahafahana matsiaro ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny Nelson Mandela. 17 minitra anompona ny hafa sy anaovana asa ho an'ny daholobe ho fahatsiarovana ny 17 taona ny adiany sy ny joroany tamin'ny foto-keviny. Na eo aza ny fihibohana vokatry ny coronavirus, firenena maro no niezaka nanamarika ny androandroany ary isan'izany ny eto Madagasikara. Nanao hetsika ohatra ny Alliance Française ao Antsiranana ka nanao fifaninanana momba ny tantara ny Nelson Mandela. Na izany azy, tsy maintsy napetraka ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana takina isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina. Teraka ny 12 Jolay 12 sy 700 i Nelson Mandela ary namoy ny ainy ny 5 Desambra 13 sy 2000. Izy ny filoha mainty hoditra voalohany tao Afrika Atsimo ny taona 1700 hatramin'ny taona 1700. Araka ny nambara teo dia noho ny fianakiny valanaretina coronavirus mikatona tanteraka tsy azo ivoahana sy idirana intsony ao Anosy Be ankoatry ny entana ilain'ny mponina andavanandro. No amafisina ihany koa ny fepetra anatiny ka isan'izany ny efa nidinan'ny tsena rehetra amin'ny 3 ora tolakandro. Gaëtan Andretsilava hatrany. Manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus any amin'ny faritra didim-panjakana roa no navoaka ny prefektura ao Anosy Be. Voalohany mandrara ny fivezivezen'ny olona Antsakanavaka miampita amin'ny famoivoizana an-dranomasina miditra izay mivoaka ny Anosy Be na mandroso na miverina afa-tsy ireo nahazo alalana manokana. Ohatra amin'izany ireo olona mitondra razana, mitondra marary mila fitsaboana maika, voamarin'ny mpitsabo, ireo olona hody ka hivoaka tanteraka ny Anosy Be. Ho an'ireo olona niainga nandalo tamin'ireo faritra mihiboka tanteraka noho ny fianaky ny coronavirus, tsy maintsy mampiseho fahazon-dalana manokana nomeny CCO Foibe sy valipitiliana ara-pahasalamana mbola manan-kery. Nanomboka nandray le fepetra
mba nisakanagna aloha ny mpandeha mba iarovagna izy ty dia ny lakoko jiaby na am'izay ny samby mitondra mpandeha dia matory aty Anosibe fa tsy matory ary ankify ary izy ty moa tsy natao Anosibe rery fa amin'ny fatidiana samby nandehandraikitry namody ny faritry nazy mba ahafahana tsy amparitaka ty variarety ty. Malalaka ny fivezivezen'ny entana sy ireo biby fiompy fa mila manaraka ny lamina apetraky ny tompona andraikitra. Ny entana aloha mandeha fa indrindra hoe ny PPN igny tsy azo sakanagna koa. Miangavy koa zaho amin'ilay mpiarabelogno sy mpiaramonina amintsika zegny hoe mba hagnaja alohantsika miaritry hely 15 jours mba hoe afahantsika hoe mifehy arety satria tsy avy tamintsika teto le arety fa nohony fidiran'olo amintsika eto natonga le arety navy amintsika ty. Tsara marina nefa fa olona roa farafahabetsany ny olona miaraka amin'io entana alaina io ho an'ny olona mitondra razana tsy mihoatra ny olona 5 miaraka amin'ny razana dia ohatran'izay koa ny mpitondra marary tsy mihoatra ny anankiroa. No mafisina ihany koa ireo fepetra anatiny ao an-toerana ka tsy azo atao ny mifamorivory amin'ny fanatanjahantena adina koa bar, restaurant, disco, cabaret, karaoke, casino, fivavahana sy ny maro hafa. Mikatona avokoa ireo ankoatra ny épicerie, toeram-pivarotana karazan-tsakafo, grande surface, banky, fivarotam-panafody sy ny station service. Mikatona ny toeram-pianarana, mpamily sy mpandeha roa ny bajaja ary mila manaja ny elanelana. Olona 4 miaraka amin'ny mpamiliny ao anatin'ny taxi, tsy maintsy manaja elanelana ny bus ary mihidy amin'ny 3 ora tolakandro ny tsena rehetra. Nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny hatrano teny Andotam-pianaka voalohany Androany ny congrégation indienne zanatany malagasy. Ny ministry ny mponina no nisolitena ny fitondram-panjakana nandray izany. Onasaina no nanao fanadihadiana. Anampina ireo trabona vokatry ny aintrano ny tranga teny Andotam-pianaka voalohany ny talata 13 Jona lasa teo. Nitondra fanomezana voninkazo mahatratra ho azy ireo Androany sy Zama na ny congrégation indienne zanatany malagasy. Io zao dia hoe misy bodofotsy dia misy lamba ohatrany hoe lamba c'est pour le froid sady misy biscuit dia misy fizarana sakafo 3 fois par semaine ary Androany voalohany zany tsika nanomboka nividy omby anankiray mihitsy dia amin'izay mba voky tsara zany namantsika reo ataontsika sakafo tsara tare mihitsy ary manao négociation amin'ny namantsika magnome vola reny hoe afaka manamboatra trano zato ho an'izay may trano zareo. Kaza malahelo nareo fa efa mandeha négociation miaraka amin'ny monsieur le maire sy miaraka amin'le responsable ny fanjakana hoe mba manao donation zay avy amin'ny namantsika reny dia hiezaka anamboatra trano vaovao ho anareo dia qui va être géré par l'État. Isy ihany koa ny fampitaovana ireto trabony ireto amin'izao fisiny valanaretina coronavirus izao toy ny gel désinfectant, cache-bouche ahafahan'izy ireo miaro tena. Nandritra izay iray volana mahery nipetrahana ireto trabony ireto teto amin'ny kanja filalaovam-baolina teto 67 hectare ity, vehivavy misy 7 no terabao ary horaisin'ny ministeran'ny mponina an-tanana ny fiahina azy ireo raha ny fanazavana. Ka mantonan'izay dia fankasitrana sy fankatenenana no atolotsy ny fitondram-panjakana ho anareo izay tsy sasatra manao ny fahanasavana ny mpiaramonina, ny mpiarabelona manoloana ny satria asan'ny ministeran'ny population izay mijery ny zaza aman-behivavy izay dia horaisina an-tanana ny fijerenan'izy ireo sy ny fahasalaman'izy ireo manoloana izay asoavana tonga tamin'izany fianakaviana nahazo farasy izany. Ankoatra izay, olana iainan'ireo mponina izay may trano ka voatery niala tao amin'ny trano fonenany ny fisian'ny olona milaza ankehitriny ho tompon'ny tany raha nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny BNGRC. Isoran'izay malala-tanana fa marobe ny tonga teto zany nanampy an'ireto olona reto satria raha araka ny tokony ho izy 10 jours ihany ny fipetrahana anaty tanta dia nangataka zay dia lasa 20 jours dia nangataka zay dia zao izy lasa fa ho 1 mois mahery zany nijanonany zareo ato satria ny fiainitra anatina plan de contingence nationale tsika zany tokony 10 jours ihany
fa amin'ny cyclone inondation satria raha olona tratrany tondra-drano dia asitaka amin'ny tanànany dia tapitra ny 10 jours de miverne izy fa ty olona maitrano tsy manantany handehanany ary zareo ny akamaroany io ary misy 230 famille reo fa 300 famille zany ny akamaroany fa ny sasany efa tafaverina fa miarina fa manao ny tranony ao amin'io tanàna io dia nanaovana antso avokoa misy olona milaza fa tompony io tany io dia tokony ho jeren'ny mpitondra fanjakana mahefa zany isana mbaratongany hoe anija marina le tany dia raha misy tompony zany tany io dia ho aiza ireo olona rehefa avy eo dia zavatra zay zany niantsoanantsika rehetra amin'ny firaisan-kina. Manoloana ny toedrara ankehitriny andresena ny fahavalo iraisana ny valanaretina coronavirus nanolotra trano lehibe ho ampiasain'ny fanjakana entina hitsabony ireo mararin'ny coronavirus ihany koa ny congrégation indienne zanatany malagasy izay mahazaka fandriana misy 300. Ho fiara-mientana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 miditra antsehatra amin'ny fanampinan'ny fitondram-panjakana ny olom-pirenena tsara sitrapo. Androany nahazo viziera iarovan-tena avy amin'ny olon-tsotra ny hôpitalin'ny Moramanga. Onasaina. Ny hôpitalin'ny Moramanga izay toerana ahitana marary ny Covid-19 betsaka indrindra ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro no safidiny ireto olon-tsora tsara sitrapo ireto hotolorana fitaovana ahafahan'ireo mpitsabo miaro ny tenany eo am-panatanterahana ny asany. Viziera misa 100 avy amin'ny tsipaipaika no natolotra izy ireo tamin'izany androany tao Moramanga. Olona tsotra atao hoe citoyen mponina eto Moramanga ny tsepana satria moa ty ady amin'ny corona ty dia fa lasa ady ho an'ny firenena ray manontolo ka nenay dia viziera no natolotray ho an'ny toera mpitsabona rehetra eto amin'ny tanàna. Araka ny mahavitsivitsy anay zao raha ny tena marina dia tokantrano 7 eo zahay no nitambatambatra sy nanakevitra iombonana hoe tomba nolitra zavatra ho mariky ny mampiaramonina sy mpiray tanàna eto atsika eto amin'izao tanàna zao ka dia viziera 100 zany a no atolotra eto zay zany mba marika hoe mandray anjara ihany koa ny vahoaka fa tsy ny fanjakana rery akory no mitolona amin'ny zavatra. Ho tsinjaraina amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireto fitaovana ireto raha nambaran'ny tompona andraikitra momba ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny distrikta ny Moramanga. Ary ianareo zao dia efa anisan'ny nanampy tampononandro amin'ny zavatra maro isan-karazany nefa mbola misy koa ty ny fanomezana ny anareo ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia fisaorana lehibe no atolotra anareo fa dia engany mba ho resitsika ity valana retintsy satria dia mbola ao anatin'ny aditsika eto Moramanga amin'izao fotoana izao ary ny fanomezan-tanana zao no ahafahana maharesy an'izany valana retina izany. Ny fihetsika toy izao izay ahitana taratra fa maro ny olom-pirenena no mahatsapa fa ady iraisana ny fandraisana ny coronavirus tsy ary ny fanjakana irery ihany fa ny fifanomezan-tanany rehetra no andresena aingany ity valana retina ity. Ankoatra ny fanomezan-tanana tahaka izao, fomba iray ahitana taratra fa olom-pirenena tompona andraikitra ihany koa ny fanajana ireo fepetra rehetra napetraky ny fanjakana anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Napetraka ny 12 Jolay lasa teo ny vato fototra fanamboarana toha-drano lehibe ao amin'ny komina Beraketa faritra Androy. Efa vita hatrany amin'ny 570 kosa ny toha-drano izay hanondraka velara-tany hatrany amin'ny 700 hektara ao Imanombo faritra Androy hatrany. Tanjona ny ametraka vahaolana maharitra amin'ny tsy fampitsakafo sy ny kere any Atsimon'ny Nosy. Napetraka ny 12 Jolay 2024 lasa teo tao amin'ny komina Beraketa faritra Androy ny vato fototra ho an'ny fanamboarana sy ny fanomboana ny toha-drano lehibe izay hanondraka velara-tany mirefy 700 hektara. 3 volana ny faharetan'ny asa ary mitety bidy 700 tapitrisa ariary. Ity toha-drano ity izay isan'ny fandarana asan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny programme DEFI eo anivon'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana sy ny jony. Izao no natao no fanatanterahana ny velirano fahasivy ny filoham-pirenena dia ny fizakantena ara-tsakafo ary koa famahana ny olany ny kere miverimberina any Androy ka ho vahaolana maharitra fa tsy mandalo fotsiny ihany. Ny komuna Beraketa izay isan'ny sombitry Androy amin'ny vary sy ireo vokatra hafa. Notsidihana ihany koa ny toha-drano lehibe ao Finday Imanombo izay efa ny 770 isanjato ny asa no vita. Ity toha-drano ity izay hanondraka velaran'ny tany manodidina ny 700 hektara miampy ireo tatatra fivoahan'ny rano izay nitarina mirefy 7 kilometatra.
Ny mahakasika ny barazy dia 100 metatra ny alavany, 2 mètre 20 ny hauteurny, ary misy ouvrage raiky amin'ny 30 nisany misy prise parcellaire 7, ary misy an'izay basy la koa na lakan-drano zay mampalaza an'izy tia eo amin'ny 200 metatra ny alavany. Aorinan'izao fahavitan'izao fototra dia hananika hatrany amin'ny 100 hektara no voatondra. Ny fitondram-panjakana no miantoka io fotodrafitrasa goavana io amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny tetikasa defi. Fa mahana ny olana amin'ny tsy fampitsakafo no mampirisika ny fanjakana, anao zao esaka lehibe izao. Ity toadan'ny finday tia dia tombanana ho any amin'ny 700 hektara fa la antsasana aloha ny vita hateto fa hoitarina hoampina 20 hektara. Ifantoka indrindra amin'ny fitantanana ny rano, fampiroboroboana ny sehatratra fototra ny asa ho tanterahany defi eo anivon'ny faritra Androsy sy ny faritra Anosy. Izany no atao mba hiantohana ny fidiram-bola maharitry ny tantsaha ho fampitombona ny famokarana vary amin'ny alalan'ny fanomezana masomboly mifanaraka amin'ireo faritra roa ireo. Tanjona ankapobeny fandaharana asa ny anatsara amin'ny fomba maharitra ny fidiram-bola sy ny tsy fanjari-tsakafo miaritra amin'ireo sahirana eny amin'ny tontolo ambanivohitra anatin'ireo faritra misy avalo izay iasan'ny fandaharana asa defi dia Anosy, Androy, Haute-Matsiatra, Amoron'Mania, Iorombe, Vatovavy Fitovinany, Anosy ary faritra Tsimotsinanana. Azo antenaina araka izany fa ho sombitry Androy amin'ny vary sy ireo fambolena hafa i Beraketa sy i Manombo. Velim-pisaorana ny filoham-pirenena ny vahoaka ao Androy. Trangam-piarahamonina ny Toamasina, miaramila iray no nidatroka ary nandratra lehilahy iray 12 taona vokatry ny tsy fanaovana arotava tao amin'ny fokontany Mangarivotra. Teo am-pihinanana katakata natao friry ity rangahy ity no niarany herisetra izao. Eo am-piandrasana ny famotorana azy ankilany, ilay miaramila naka sy tanana. Ialana tsiny mialomo raha toka misy sary mety hanafitoana antsika mpijery. Aravetra ny fanadihadiana. Omaly-marina tokony tamin'ny 10 ora. Lehilahy iray 12 taona monina ao amin'ny fokontany Mangarivotra Avaratra no niarany daroka nataony miaramila iray. Araka ny fitantaran'ilay rangahy niarany famonoana teo am-pihinanana katakata friry izy no nefanena tamin'ity miaramila ity ka iraikitra ny fifandonana teo amin'ny rotonta vokatry ny tsy fanaovany arotava teo am-pihinanana. Avy nividy mofo frity akondro lahy tamin'ny madame Mamokasily za sendry miaramila avy itsofotra an-dakoron'olo zay dia sendry zany andalo zay. Miriny izy dia aiza izy kasibosina. Za zany mbola misakafo kofa lany ity dia atao kasibosy. Avoa azo kasibosina. Za misy sady mandeha zay. Dia navoa kasibosina avy tagnaty posy takato. Avaraka fa sady mandeha zany izy maraka vavaraka. Rasinao za osy. Zany eo za tany pitrako hitanao e. Za eo fa mariny tany misy eny. Araka le firazaka fokon'olo take misy bagy vola fotsy be zegny aminanjy. Iny amponty taminany tombaka an'ity. Dia karaha fany za dia namaly zay dia miady zay roa. Izy moa tovolahy mbola matanjy za 62 ans zany mitsiaraka ananjy agnabany. Dia miady ty zay fa tsy azoko fary dia naraha zay namparaky bity. Mety sy nahikeritra ananjy iny tonga an'ity misy lakile zay tantagna hitako anao. Mbola misaraka izy mariky lakile latsaka zay. Fokony jety ven'olo lakile nazy fa tsy anale lakile fa avy tantagnany. Araka ny hita amin'izao sary izao, rofotra ny molotry Dodo Pascal, vakiratra ihany koa eo ambony masony avy, vokatry ny daroka ary noho ny heritandry tsy mitovy. Maro tamin'ireo olona tao anatin'ny fokontany Mangarivotra Avaratra no nanatry maso ny fifamaliana, no sady nahita ny raharaha. Nisy ihany koa aza no nahasoronan-tsary tamin'ny alalan'ny finday tahaka nyity hita amin'ny sary ity. Kasama na infitizna mena tolo. Olha. Tem tudo doctor Nancy. Isso não tá dando não. Quando zoom ele já tá no sítio já tá na tolo. Tem tudo doctor Nancy. Zoom quando não tá no lado dele. Mitantara ny zava-misy nandritra ity fotoana ity, ireo nanatry maso. Mihinagna fritin'akondro dia agnisy kasibosy. Tsy possible moa koa izy olo hihinagna zany ka le agnisy kasibosy.
anao azy karaha be vava ndraika ozy anao samaly anao ozy anao tsy possible ozy nityranga ty fa za olona misakafo tsy possible isy kasibosina agnaty bosiko ty de aboa ozy nitserominy za azy le lagny tsy terominao za ozy le rangafa za olona misakafo za karaha mamaly ozy anao zany to de nivangonina alefa ny tontolo teto amin'ny lelagny amina bajy misy petra eo amin'ny tagnany de le frity nakondrognany lehilahy azy nipitika tasisyn-dakorona karan'iny omaly ihany taoriany ny fifandonana teo anivon'ny rotonta nanatina toeram-pitsaboana ilay ranganina naratra mafy ary nazy fitsaboana zahazazy taorian'izay nametraka fitoriana tany amin'ny fampanoavana tao amin'ny ambaratonga voalohany ny tenany androany maraina natolotra teo anivon'ny brigady ny zandarmeriam-pirenena ny raharaha nitotosaina androany ihany koa ankilany ny fakanambava ilay lehilahy ny iarambony sy ny fiaonan'ireo vavolombelona natromaso ty fifanolanana ity loharano-baovao azo avy ao anivon'ny zandarmeriam-pirenena ihany no nahalalana fa eo ampiandrasana ny valitena avy amin'ny lehibe ny miaramila ao amin'ny tobolafy jenia miaramila barikadimy ny amin'ny fangatana ny fandraisana tanana ny fanaovana famitorana ilay miaramila nakasitanana ny ao anivon'ny zandarmeriam-pirenena amin'izao fotoana izao eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mainy maraina teo ny katedrale Saint-Pierre sy Saint-Paul tany Frantsa anjato ny pompier na ny mpamonjy vona ny fandrombona ny feny afo misokatra ny fanadihadiana ankehitriny ahafantarana ny amin'ny hoe loza vesa ny nina nodorana ity toerana ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 amin'ny fitora sy 17 minitra maraina no nakana ity sary ity nirehitra ny katedrale tao Nantes olotsotra nandalo no nahita ny afo ka niantso ny sampana mpamonjy voina oraroa taorian'ny fahatongavan'ireo mpamonjy voina voafeny afo lasa setroka ny tantaran'ny katedrale Saint-Pierre sy Saint-Paul tsy niandrela na ny hevitra ny tompona ndraiky mpanjakana frantsay nanambara ny fanohanany ny mpamonjy voina ny filoha Emmanuel Macron raha ampitahina tamin'ny fahamaizana anazy ny Notre-Dame de Paris voafe aingana ny afo tsy aivina efa nitrangana fahamaizana ity toerana ity ny taona 2017 ary 13 taona taorina izay vao nahafahana natanteraka fitaopovavahana misokatra ankehitriny ny fanadihadiana raha nambarany mpitandro ny filaminana ny amin'ny hoe loza ve ity nitranga ity sa ny nina nodorana ny valin'ny fanadihadiana no amaritra izay izay ankoa tompoko klasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity angasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.